ravindray ravina no anaterako ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana mahafinaritra zay anaranao ny fandaharana amin'ny fahitalavitra sy amin'ny onjam-peo raika amin'izao tepaka efatra izao. Ny mpanomponao pasteur Njiva Rakotoson no miaraka aminao indray anio inoko tanteraka riavana malala fa efa vonona ianao ary efa vory lanina indray ny ankohonana manoloana ny fahitalavitra sy eo apotry ny onjam-peo amin'izao ora sy fotoana izao. Ao anatin'ny fanomako manana indray isika Galasiana Bavy ny fotoana izay tontosaina amin'ny alahady zao ao amin'ny Tranomanga Tanamboasainka ao ambadiky ny EPP Beril Rose. Fotoana manokana zay ananantsika loha hevitra sarobidy ary loha hevitra tena napetraka ny tompo tao anatin'ny fonay manokana dia ny hoe this is your day. Mandritra nyity volana febroary rehetra ity dia manana an'izay loha hevitra izay sika hoe this is your day, zany hoe andronao anio. Napetraka ny tompo manokana tao anatin'ny fonay moa ny hoe andro hitahian'Andriamanitra anao anio, andro hitahian'Andriamanitra anao anio, zany hoe ao anatin'ity volana février ity dia hianatra manokana isika an'izany hoe resaka fitahiana izany. Mety marobe ny tsy mazaka an'izany ny sofiny ary mety marobe ny tsy zatra maheno an'izany kanefa Galasiana Bavy mila ampianarina zany, mila ampianarina zany. Marobe ny diso hevitra hoe ny fitahiana dia hoe resa-bola, resa-bola. Fitahiana tsy vola ihany Galasiana Bavy ary tsy reraka mamerimberina anazy eto foana satria inoko fa mety misy maro ny tsy mahalala an'izany hoe fitahiana zany. Ny atao hoe fitahiana dia Andriamanitra manampy antsika na hoe fitahiana Andriamanitra atsika sy anao, zay ny atao hoe fitahiana. Dia be dia be ny diso hevitra rehefa hoe fitahiana ny resahana dia maro mihitsy ary no milaza hoe évangile de prospérité. Tsy maninona zany Galasiana Bavy satria mila ampianarina ny vahoaka an'Andriamanitra amin'izao vaninandro farany zao hoe aiza ny lalana mba hahatonga azy ireo ho tahiana, mba hahatonga azy tsy ho diso lalana, mba hahatonga azy tsy hanaonao foana. Maro ane Galasiana Bavy noho ny fikatsahana an'izany fitahiana zany na hoe fiainana milamina dia lasa diso lalana izy lasa manaonao foana. Ary eny tena misy mihitsy ary hatramin'ny olona mahavita manao sorona ny zanany, fianakaviany akaiky noho ny fikatsahana izany arena izany. Tadidio fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa ao amiko izy izy no hery, no misy ny hery avory arena. Ao amin'Andriamanitra no misy hery avory arena ary te hanana fahasoavana na fitahiana ateza ianao eo amin'ny fiainanao dia tsisy ohatran'izany eo amin'Andriamanitra any Galasiana Bavy, tsisy ohatran'izany ao amin'Andriamanitra any. Ary Andriamanitra tsy mba mitady takaliny amintsika sy ianao. Raha mitaha antsika izy tsy mba mitady takaliny izy hoe tsy maintsy zao, tsy maintsy zao, na hoe tsy maintsy omenao anahy ny hainy zanakao na ny hainy mamanao na olona akaiky anao. Tsy mba mitady tambiny Andriamanitra Galasiana Bavy. Ama-Andriamanitra fitiavana anazy dia tena ao anatin'ny fony ny hitondra fitahiana ho antsika sy ianao. Raha ny tena marina dia hoe ao anatin'ny fon'Andriamanitra no ao anatin'ny fon'Andriamanitra na hoe ao anatin'ny fon'ny tompo no hitahiana antsika sy ianao. Te hitaha antsika sy ianao izy Galasiana Bavy, te hanampy antsika sy ianao izy amin'ny lafim-piainantsika rehetrarehetra, indrindra ianao izay mandalo ady sarotra io. Ao anatin'ny fon'Andriamanitra ny hanampy anao. Kanefa kosa Andriamanitra tsy manampy an'izay olona tsy mitady azy, Andriamanitra tsy manampy an'izay olona tsy mila anazy, fa amin'izay mitady azy amin'ny fony rehetra, amin'ny fanahy rehetra, amin'ny sainy rehetra ary amin'ny heriny rehetra. Ny olona tahaka an'izany no ampian'Andriamanitra. Tsy afaka ny anao ininona izy amin'ny olona izay tsy mila anazy, amin'ny olona izay tsy mitady anazy. Anio zany dia te hanokatra ny fonao ary te hanaitra ny sainao hoe mila mitady anazy ianao. Galasiana Bavy, ny olona anankiray raha ohatra hoe mijaly eo amin'ny fiainana, mety hoe ampijaliany aretina izy, ampijaliany trosa, ampijaliany fahantrana. Raha zany ny zavatra manjo azy dia tadidio Galasiana Bavy fa
atakeny fahavalony any amin'ny fihetsem-pona any, atakeny devolony any amin'ny fiainany ray manontolo mihitsiny, atakeny devoly. Ka ny olona tahaka an'izany raha ohatra ka hoe tsy mahita lalana tokony alehany izy, de diso lalana izy, mety hivary lavo any amin'ny zava-mahadomelona izy, mety hivary lavo, eny mety hamono tena mihitsy ary izy, satria tsy mahalala ny tokony ataony. Tadidiro raha lasianabavy fa anisan'ny fanafihan'ny devoly mahery vaika ny fahantrana, atonga ny olona tsy ho voavonjo ny fanahany. Mety mieritreritra ianao hoe ny anareo ve de fitahiana foana ry havana malala ao amin'ny tompo a. Raha tsy tahina ny olona anankiray de mety hanaonao foana izy, zay mahatonga anay hampianatra anazy. Misy koa nefa ny olona zay tsy ina moa zany, tsy ediko hevitra mihitsiny. Misy kosa nefa ny olona zay tena hoe mety hoe tsy tahina izy, fa tena manolo tena an' Jesosy Kristy ary tena mivavaka izy. Fa ny olona amin'izao fotoana izao efa voasoratra anie zany any amin'ny andro farany ozy izy de ho tia harena ny olona, ho tia vola ny olona, ho tia vola ny olona. Ka raha olona ao anatin'ny fitiavam-boly iny, ao anatin'iny fikasahany harena iny, ao anatin'iny no hiteny anazy ianao hoe tia anao Jesosy fa andao aloha mivavaka, de ozy izy hoe tsy mbola zany aloha mamaiky anahy, tsy miinteresse anahy zany. Fa ny olako aloha zao de ivadiko marary eo am-pandreny io, ny olako aloha zao de ny hofatraniko mitambatra efa 5 volana tsy voaloha, ny olako aloha zao ny inscription zanako sy ny écolageny efa mitambatambatra tsy voaloha, ny fourniturany zanako, ny olako aloha zao ny sakafo hoaniko isan'andro. Zay raha lasianabavy ny antony ampianarana ny olona ny fitahiana. Maro be no milaza hoe tena tsy voatery zany fa Jesosy ihany, Jesosy marina zany, Jesosy mihitsy ny le fitahiana Jesosy mihitsy ny le fanampiana Jesosy mihitsy le fitahiana ho antsika senao. Ka raha mampianatra ny olona zay hoe ohatry ny ahoana ny fitahiana, de mampianatra an' Jesosy Kristy zay, ary aiza matahotra ianao fa rehefa tonga ao ianao, rehefa hitanao ngamba amin'ireny fijoroana vavolombelona ireny, tsy tonga ho azy ireny, fa noho ny fahaizan'ny olona miditra amin'le lalany fitahiana de hainy hoe ohatry ny ahoana ny tokony ataony, de nandray valim-bavaka izy. Ary rehefa nandray valim-bavaka izy raha lasianabavy ao amin'ny tompo rehefa nandray valim-bavaka izy de manomboka ampianarina amin'izay izy, fadio no miverin-dalana, fadio no manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fadio fa ny tenin'Andriamanitra de milaza fa famenarana ho an'ny Kristy raha miverina manombo an' Jesosy Kristy amin'ny hazo fijaliana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa napahitana ny fahazavana, rehefa napahitana ny fahasoavan'ny fanahy masina, kanefa mbola miverina amin'ny fahazaran-dratsy, mbola miverina amin'ny fahotana, de ny dikan'izany miverina manombo amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana. Ary anisan'ny teboka nolazaina atao am-piangonana atao zao tamin'ny alahady teo hoe ny fahotana de mampiala ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy vitany hoe mampiala ny fitahiana fa mampanalavitra antsika ny lalam-pamonjena mihitsiny. Ka noho izany aiza discible ianao rahalahy, aiza discible ianao ranabavy mila fantarina no le izy, ary ny fitahiana de tsy vola. Ndao le antsika jeky tenin'Andriamanitra naproveko anao an'izany hoe ny fitahiana de tsy vola. Jereo ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Lioka 1:20. Lioka 1:20. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: ary no niditra tao aminy ilay anjely de nanao hoe arahaba ary ilay nasoavana ny tompo momba anao. Misy entre parenthèse eo akaiky eo hoe ampio hoe voata samy vehivavy ianao, voata raha samy vehivavy ianao. Ndao averintsika vakiny Lioka 1:20. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: ary no niditra tao amin'ilay anjely de nanao hoe arahaba ary ilay nasoavana ny tompo momba anao. Misy entre parenthèse eo akaiky eo voatara samy vehivavy ianao. Rehefa niseho tamin'ny Maria renin'i Jesosy ny anjely Gabriel, ilaza fa hitoejazy Jesosy, zafady tompoka, hitoejazy Maria ary hiteraka an' Jesosy izy.
de nanonona teny le anjely ozy izy anjely Gabriela hoe arahaba ilaina soavana ny tompo momba anao, voatara samy vehivavy ianao, rahalasana bavy. Fa naninona ny laza ary le anjely Gabriela teto hoe voatara samy vehivavy ianao. I Maria ane rahalasiana bavy zanaka mpandrafitra e, tany Ambanivolo tany Galili tany nisy anazy, tsy hoe zanaka mpandrafitra fa ny vadiny mpandrafitra moa zany. Ifonako re tompo fa mihinam-bary azy misy latsaka, mpandrafitra ny vadiny, mpandrafitra ny olon-teny Maria. Tena hoe eritreretinao hoe ohatrany ahoana ny niveau de vie an'izany olona hoe mpandrafitra zany, mpanamboatra armoire ny fahafantaran'olona anazy, mpanamboatra latabatra, mpanamboatra fandriana, mpanamboatra fanaka, mpanamboatra varavarana, zany ny fahafantaran'ny olona anazy zany. Tena ahoana moa no nanambary anjely Gabriela hoe voatara samy vehivavy rehetra ianao, na soavina ary samy vehivavy rehetra ianao. Nefa olona sahirana zany, olona sahirana zany. Ary Jesosy ary de tena nafantatra anazy mihitsy ny olona rehefa niverina tao a Galili izy a, niverina tao a Galili izy anao ny asa nampanirahan'Andriamanitra anazy, de hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'izay hoe be de be ozy izy ny tsinino anazy, satria nafantatra an' Jesosy Kristy hoe tsy ty ve le zanak'le mpandrafitra e, tsy le ty ve le niara ny lalao tamintsika e, le niara ny lalao vovoka tamintsika e. De gaga ny olona hoe tonga avany de milaza ny tena ny falay mpamonjy ilay Mesia, zanaka olona sahiran'i Jesosy Kristy. Ary Maria de vadin'ilay mpandrafitra Josepha zay tena sahirana. Kanefa kosa ozy izy anjely Gabriela voatara samy vehivavy ianao, izany hoe rahalasiana bavy ny fitahian'Andriamanitra de tsy vola, ny fitahian'Andriamanitra de tsy vola, ny fahasoavan'Andriamanitra de tsy vola. Fa zao ny fitahian'Andriamanitra de tsotra, na tonga ny anjely Gabriela nylaza teto hoe nasoavana na hoe notahina samy vehivavy ianao, satria izy no hitondra an' Jesosy Kristy ao anatin'ny kibony. Rehefa teraka ane Maria zany tany an-tranon'ondry izy niteraka e, na hôtely niterahany ary tsy tamina hoe hôtely nafinaritra fa tany an-tranon'ondry. Mety hoe nanam-bola ihany izy a idirana hôtely, fa noho ny fafenony hôtely zay nandehanany rehetrarehetra feno, fa tany an-tranon'ondry izy niteraka, de teraka an' Jesosy. Zany hoe ny tena marina, ny fitahina de fananana an' Jesosy anampy atsika senao. Averiko, tsy vitany hoe fananana an' Jesosy fotsiny, fa Jesosy manampy atsika senao amin'ny lafim-piaina atsika rehetrarehetra. Zay ny fitahian'Andriamanitra zay. Ny fitondrany Maria an' Jesosy tao amboaka na tao akibony no natonga anazy ny voalaza fa hoe notahina izy. Mitiky zany rahalasiana bavy, fa tsy vola ny fitahina, tsy vola ny fitahina, ary tsy zavatra tsara mihoatra an'izany hoe voatany fiainantsika senao, voatany fiainantsika senao, hoe misy fitahian'Andriamanitra manaraka atsika senao. Hoy amantsy tanin'ny vavaka fiderana sy fiankorofana teo hoe rehefa natakatra Davida hoe ny fiankorofana, ny fiderana an'Andriamanitra, de mahatonga an'Andriamanitra andidi ny famindram-pony anaraka atsika senao. Rehefa mamindra ianao de mamindra miaraka aminao famindram-pon'Andriamanitra, naizanaiza toerana lehanao de miaraka aminao eo koa ny famindram-pon'Andriamanitra, na inona zavatra ataonao de miaraka aminao eo famindram-pon'Andriamanitra. De ohatran'izay koa rahalasiana bavy, naizanaiza lehanao de natao hoe olona tahian'Andriamanitra, de naizanaiza lehanao tsapanao hoe miaraka aminao eo Jesosy. Ao anatin'ny aretina ianao tsapanao hoe eo Jesosy, ao anatina olana ianao tsapanao hoe eo Jesosy. Na inona sedra lalovanao, na hiatrika entretien ianao miaraka aminao eo Jesosy. Zany ny olona tahina, tsy vitany hoe miaraka aminao eo fotsiny, fa tsapanao hoe hitahanao Jesosy, tsapanao hoe hanao zavatra amin'ny fiainanao Jesosy. Zany ny olona tahian'Andriamanitra.